Ivavaka isika rehetra misaotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masino noho ny fitiavanao sy ny famindramponao izay mbola mahatozao anay menao tombonandro velona soamantsara ary mahatratra ihany koa izao fahafolo taona ny vondrona zanaky ny fiangonana terana malagasy izao faly zay satria famindrampo avy aminao izany nangatanay Jesosy dia osehatra anankiray izay ahafahana mitory filazantsara izany hampitombo ny finoana anagnany ny fitiavana sy ny asa tsara. Hita io ny fampianarana izay atolotra eto mangataka ny fanahy masina hitari-dalana ny misaina ahafahanay mandray izany tenao izany. Misaotra Jesosy io. Amen. Ny voalohany teny ry havana dia ny fisoarantsika an'Andriamanitra noho ny famindram-pony sy ny fitiavany feno sy tanteraka ka atrarantsika izao fahafolo taona ny vondrona zanaky ny fiangonana terana malagasy eo amin'ny tambazotra tserasera Facebook izao. Eto dia isaorana ihany koa ny mpandrindra izay manome anay anjara fampianarana amin'izao fankalazana ity fahafolo taona ity. Ny angatantsika ny rariana dia osehatra anankiray izay afana mitory ny filazantsara tokoa, mizara ny teny fiainana, ny teny velona ity vondrona ity, ka andraisantsika fampahirezana
hitomboana amin'ny finoana sy ny asa tsara ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fitiavana sy ny asa tsara tarafina amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10. Io no lohatenin'ny fampianarana izay ho azavaina eto. Ny fitiavana sy ny asa tsara tarafina amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10. Ho zaraintsika telo ny drafitra izay hitondrana izany fampianarana izany. Ny voalohany dia ho resantsika ny fitiavana ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10. Ny faharoa dia ny amin'ny asa tsara, ary ny fahatelo dia ny fifandraisan'izay fitiavana izay sy ny asa tsara. Raha vakitsika ny ten'Andriamanitra izay anankirana izany fampianarana izany dia amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia tolotrodogana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otri-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Amen. Ny fitiavana ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10. Ity Korintianina voalohany toko 7:10 ity ry havana dia mifandray na tohy ny Korintianina voalohany toko 2:20 ihany, izay hitondrany Paoly apôstôly fampianarana momba ireo fanomezam-pahasoavana samihafa ao amin'ny fiangonana izany, izay ambarany ao amin'ny andininy 4 hoe zarazana samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Voatanisa ao ireo fanomezam-pahasoavana maro toy ny faminaniana izany, izay lazaina fa mahalala ny zava-miafin'Andriamanitra. Ao ny manana fahalalana, ao ny manana finoana, indrindra fa ireo izay manao asa fiantrana ka manome fananana ho an'ny malahelo. Kanefa dia ambarany Paoly mazava tsara eto amin'ny toko 7:10 izay misy antsika ity, ary tsy indriany mafy, averimberiny ihany koa, fa zava-poana izay heverina ho fanomezam-pahasoavana noraisina avy amin'ny fanahy masina raha tsy misy ny fitiavana. Fa na dia manao asa-pitiavana mety hahasoan'ny olona aza ny kristiana ao Korinto araka ny fanomezam-pahasoavana izay anagnany, indrindra fa ny fahafoizana amin'ny asa fiantrana, eny na dia ny fanoloran'ny ainy aza, dia ambarany fa ho zava-poana izany raha tsy ny fitiavana no manery azy hanao izany. Tatsika amin'ny andininy 7: fa na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia tolotrodogana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Inona moa ity fitiavana izay resan'ny Paoly apôstôly ity, ka antony asian'ny tsindrim-peo manokana eto? Misy 5 ny teny ilazana fitiavana raha amin'ny fiteny Grika, fa voambolana tokana ihany nefa no ilazantsika malagasy azy dia ny amin'ny hoe fitiavana. Ka ny fitiavana izay lazain'ny Paoly apôstôly eto amin'ity Korintianina voalohany toko 7:10 ity, raha jerena ny teny fototra, dia ilazana ilay fitiavana agape izany. Miverina imbalo amin'ity Korintianina voalohany toko 7:10 ity, io fitiavana agape io. Ny agape izay ilazana ny fitiavan'i Kristy izay azony mino,
Ary io fitiavana io no mampietsika ny ratsambatagna rehetra. Ny agape dia inconditionnel izy. Izany hoe fitiavana tsy misy fetra ary tsy misy fepetra. Fitiavana tsy miankina amin'ny tontolo na ny tranga izay misy zany. Tsy mitaky valiny izy. Tsy misy fiantraikany aminy ny fihetsika avalin'ilay tiavana. Zany ilazana fa ny agape dia fitiavana proactive izy fa tsy reactive, mamonjy, manome izy. Noho izany raha milaza i Paoly apôstôly eto fa zava-poana ny asa tsara rehetra zay atao, raha tsy manana fitiavana agape izy, dia izao no tena tongavana ry havana. Ny maha ao amin'ny Kristy ny mino no zava-dehibe. Ary izay ao amin'ny Kristy no manana ilay aim-pitiavana agape izay tanisain'ny Paoly apôstôly amin'ny andinin'ny fahaefatra ity hoe ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo sy ny toy ny manaraka. Izany nefa tsy midika ry havana fa tsy hoe tsy ilaina akory ny asa tsara na ny asa fiantrana. Ary izany indrindra no mahatonga antsika handinika izany amin'ny fizarana faharoa eto dia ny amin'ny asa tsara izany. Ny asa tsara matetika no katsan'izao tontolo izao fatatra mihoatra noho ny finoanan'i Jesosy. Ary matetika dia amin'ny alalan'ny haitraitra, amin'ny alalan'ny oeraoera, ny fisehosehoana no ahitana zany ankehitriny eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa dia tokony hitandrina itsika sao variana amin'ny asa tsara ka manadino ny asan'i Jesosy sy ny finoany azy. Ary tena fanompoan-tsampy lehibe zany ry havana, satria mahatonga ny olona hatoky ny asany. Mahatonga ny olona hatoky ny asany. Ao amin'ny Romanina 5:7-9 dia ahitana zao teny zao izay Paoly ihany no miteny azy. Fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Noho izany dia tsy azo sarahina amin'ny finoana ny asa tsara. Io dia tahaka ny hafanana sy ny hazavana ary ny afo izay tsy mahay misaraka ireo. Raha maka antsika amin'ny Efesianina 4:10 dia izao no voalaza fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Tsy maintsy misy ny fiteraham-baovao aloha, izay vao ny asa tsara. Tsy maintsy misy ny olona vaovao vao misy ny asa tsara azo atao. Ary mikoriana vokatra ny firaisanao amin'ny Jesosy, zany ny asa tsara izany, ho pirofo manamarina ny fankasitrahana, ny famonjena izay efa azony mino zany. Noho izany dia azo lazaina ho zava-poana ny asa rehetra atao. Eny ho very an-javony, na dia toa sarobidy aza, na dia toa mateo ty aza, raha ivela ny finoana an'i Jesosy sy ny firaisampiainana tanteraka aminy. Ny fampianarantsika Loterana ao amin'ny Confession Augustana dia manamafy ny amin'ny asa tsara, fa tsy misaraka amin'ny olom-boavonjy ny asa tsara. Asa manambara fahavelomana ao amin'ny Jesosy zany, fa tsy asa atao hahazoam-pamonjena akory. Tsarovy fa ny asa zay nataon'ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena dia tsy asa natao hitadiavana fahamarinana izany, fa efa nanagnana izany fahamarinana izany. Koa ny asa tsara ataon'ny mino koa no misolo ny tao edena, ka tsy asa atao ho fitadiavana fahamarinana izany ry havana, fa asa atao amin'ny fahafahana tanteraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Na izany ry havana dia ahoana ary ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa tsara, ny fitiavana sy ny asa tsara, araka ny Korintianina 2:7 ity. Araka nambarantsika teo aloha dia ny finoanan'i Jesosy no loharano iaviany fitiavana agape.
Ary ny agape no miteraka asa tsara. Fiainana ateraky ny fanahy masina ny agape. Ny agape no azo lazaina voaloam-bokatry ny fanahy. Araka ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny Galatiana 5:5, ny 2:20, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Mariky ny maha-olom-baovao antsika ny fitiavana agape. Io dia tsy hain'izao tontolo zao. Ny tsy fitiavana no mameno ny fony matetika satria eo ambany fanapahany devoly izy ka tsy afaka ny hamoa voatsara dia ny fitiavana. Ka dia ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny 2:4 eto, zay efa novakitsika teo hoe ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy, tsy mialina, tsy mirearea, tsy mieboebo sy ny manaraka. Tsy misy mahatanteraka izany afa-tsy zay ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Fa tsy velona ho an'ny tenany ny mino, fa velona ho an'ny Kristy izy, velona ho an'ny hafa izy, velona hanao asa tsara, velona hanao asa fiantrana. Ny finoana tsy arahan'asa dia diso, ary tsy marina ny finoany. Noho izany dia miavaka ary hafa tanteraka ny asan'ny mino, fa miaina amin'ny fitiavana sy ny asa tsara izy. Misy adievitra ny fanaovan'ny Martin Luther sy Erasme momba ny fahafahan'ny olombelona. Ka amin'izany dia ilazan'ny Martin Luther fa ny sitrapon'ny olona dia sitrapo voafatotra. Izany hoe tsy afaka hanao asa tsara ho an'ny hafa izy, fa mikatsaka zay hahasoan'ny tegnany mandrakariva. Kanefa dia ambarany ihany fa raha Andriamanitra izy no manjaka ao amin'izany sitrapo izany, dia ho afaka amin'ny fahagadrany ny sitrapony, ka afaka hiaina amin'ny asa tsara izy. Ny fanahy masina zay raisiny mino noho ny tenin'Andriamanitra no manavao ny sitrapon'ny olona ho amin'ny fanoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Ho antsika zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izay manjoy izao fampianarana izao, ho ny fanevantsika amin'izao fankalazana ity, aoka isika ifampidinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny finoana tsy mampidonana-poana, tsy mahay mitoe-pona ny kristianina velon'ny finoana ry havana, fa manao izay hampandroso ny namany amin'ny lafiny rehetra izy. Teren'ilay fitiavana agape izy, ka tian'ny namany mihoatra noho ny tenany azy. Azo lazaina ho tsy mahita fiadanana izy, tsy mahita fifaliana izy raha tsy manompo ny namany amin'ny alalan'ny diakonia zany. Ka ny agape no atao hoe loharano zany diakonia zany na ny asa fiantrana. Tsarovy fa ny fiangonana voalohany dia efa niaina tamin'izany, tamin'ny alalan'ny fizarana sakafo hoan'ny mahantra, ny mativady, ny kambotiny tsy manan-kiay. Tahaka izany koa nataon'ny Paoly apôstôly izay nizara mofo tany Troasy, araka ny asan'ny apôstôly 2:20 ny 2:20. Isika fiangonana Luterana Malagasy dia manana viana momba ny fahampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo, mandroso amin'ny asa tsara. Aoka ho modely amin'ny fitiavana sy ny asa tsara itsika zanaky ny FLM, fa tsy ho zava-poana, tsy akory ny asa tsara zay ataotsika, tsy mikarantsana izany rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy tsika, ka hijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny fitiavana sy ny asa tsara izay ataotsika. N'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
Fatto fine della settimana gioco, e di ultra di uno, i terapia,
ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara hampandroso ny fitiavana